Iresaka ny taranja familiana fiarakodia kosa indretsika manomboka eto. Efa tamin'ny taona 2014 no nanomboan'ny fampianarana ireo mpakafy ity famiriana fiarakodia ity teto amintsika tamin'ny alalan'indray tetikasa antsoina hoe drift control izany fantatra ary fa mbola fampiroborobana izay sehatra izay dia hanokatra tsy ho ela ny antsoina hoe école de pilotage na ny fampianarana manamora fiarakodia izay. Ilaza andry amin'ny fidimanana sy ny ekipan'izy moa izay efa fantatra ny rehetra amin'izay tontolo izay. Annoncé zany hoe misokatra le fianarana dia misy piste dia ho avy amin'ny 22 août ou 27 août misy an'ilay fasana crevé mpianatra koa miaraka aminay, donc c'est ho an'ny CTNO amin'io miaraka amin'ny le mpampianatra avy any ivelany fa zay efa manao foana isaky ny efa misy calendrier zany fa mivoaka dia tonga maro faly izy misy baptême de piste ho an'izay kely budget ohatra misy koa tonga efa ampianarana tapakanjo na andro manontolo na hoe telo andro ohatra fa tianao fa miaraka ao budget foana izy dia tena annoncena zany hoe misokatra le fianarana. L'objectif an'ilay fianarana voalohany dia sécurité routière. Zay mahita hoe be loatra le accident eran'Antananarivo dia mahita koa zay nefa hoe miaraka amin'ity école de pilotage ty dia afaka mampianatra compétition koa ho an'izay tanora ho an'izay le bébé zay tianao. Zavatra tena azo ny BDP fa tsy afaka tanisaina be chose lasa ohatrany hoe anona be fa maîtrise an'ilay automobile angambany afaka anafoizana azy maîtrise ny automobile dia olona efa zatra manao compétition dia zatra misedra lalana eto Antananarivo sy Madagasikara koa hoe zay zany tsy dia hitako hoe ohatran'ilay mpanao run avy any amin'ny Antananarivo mamy reny dia isaky mandeha tsy maintsy misy foana na accident ray dia olona efatra maty dia zany tsy dia hita an'izany. Azo fantarina ve hoe nanomboka oviana no tena hoe miangan'ny drift control eto Madagasikara dia inona ny tomboany ohatran'ny aby ny etapiny nalohany? Nanomboan'ny drift control dia nofinofy comme d'habitude le nofy zany nahita zay hoe tamin'izay mbola tanoranora hoe lafo be le mandeha any ivelany andeha hianatra dia maka billet d'avion, maka visa, taingina train zay vao tonga any amin'ilay toerana zay vao manao frais scolarité dia hoe andoatsika manao tonga dia fianarana eto dia le olona no asaina maka aty le vazaha hoe mampianatra atsika dia noho ny efa mandeha amin'izay zany le izy mianatra foana dia hoe atsika koa efa afaka mba mampianatra koa fa tsy hoe hiandra amin'ny vazaha fotsiny sy koa mandeha dia afaka mampianatra isika dia ao anatin'izay joda zany nangatahana hoe mba hampio dia isaky ny tonga eto le vazaha dia miaraka mampianatra amin'io zay dia mianatra dia efa hita amin'izay zany le message le capitaine ny auto-école mampianatra code de la route mampianatra ino tsy akokoa le démarrage en côte zavatra ohatrany fa ny anay mampianatra hoe mitrisa sy mirécupérer an'ilay automobile dia mampianatra hoe tena olona atokisana zany rehefa mitondra automobile fa tsy midika koa ianao rehefa mitondra dia andeha hanao course maraina crisa risy eraky tanana reny fa rehefa tena mahay course ianao dia manao course manao rallye, manao kartine, manao zavatra ohatrany ho an'izay te hanao course à ligne droite dia manao run ohatra dia nenay andavanandro hoe mahay manao ceinture izy tsy manadala olo izy ny andalana iny fa de toute façon efa afaka daholo ny alahelo mikrisa risy isan'andro ary amin'ny piste.